manoloana ny antso zay mifanesy atao amin'ny vondrona mapara fanenjehana ny mpitarika mapara isana maratongany sénateur Wilson, député Nina, CST Sareraka, ministre Augustin Andriamananoro, CST Razafy Mahefa, CST Paul Pody sy ny sisa tsy voatanisa famoronana tsaotsy maro mipototra isan-karazany momba ny filohandro Rajoelina sy ny mapara mba entina anakorontanana ny saim-bahoaka fampitsarana amin'ny asany be ny tanàna mapara maro ankehitriny sy ny sisa maro tsy voatanisa. Ny vondrona mapara dia manameloko zao fihetsika mampiseho fahatahorana mafy ny filohandro Rajoelina sy ny mapara izao. Mbola manamafy hatrany fa tsy zao fomba zao no iaro ny fitondrana ankehitriny amin'ny tsy fahombiazana eo amin'ny fitantanana misy ankehitriny. Manantitra fa ny tena famana ny olana mianjady amin'ny vahoaka sy ny fanajana ny tany tandalana ihany no hany anavitra ny firenena latsaka katerena lalina ankehitriny. Koa mitaky ny ampitsarana tsy misy atakandro izao fomba mamoetra mampidi-doza ny firenena izao.